Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny pianio ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika amin'ny fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miarabanao sineza, miaraba koa andreo mpiantsika zay manjoy ity fandarantsika ity. Ny orisantsika voalohany aloha Frank Ramarson mahakasika ny any ivelany eo ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa ho tanterahana tsy ela amin'ny volana avril ano ny azo lazaina efa ao anatin'ny hafanana politika any toerana eo ny anisan'ny kandida mpifanandrana ary ngezangeza ny avy amin'ny socialiste François Hollande, ny avy amin'ny UMP Sarkozy, ny fijerony Courrier de Madagascar an'izay aloha. Ny fijery koa azy aloha amin'izao fotoana izao dia ny hoe fijerony Courrier de Madagascar zany dia hita zany fa tena mafy dia mafy mihitsy ireo teny fehezanteny izay mipotra satria enjana le totsika hoe le propagande zany tsakotsitsy io ary hita mihitsy aza fa mafy mihitsy manjo amin'ny totsika hoe candidat Sarkozy satria izy zany zao dia totsika hoe miaro zava-pita zay nataony sy ny mandany misy azy ary dia misy mihitsy aza tambabe zay ataony candidat satria ary noteneniny voasoratra ao anatin'ny bilan moa dia hoe miampy 1 million de chômeurs ato anatin'ity efataona, miampy 500 milliards d'euros ny tsofany la Frantsa. Zany rehetra zany dia hita zany fa nisy lesoka ato anatin'ny batanany Andriamatoa Sarkozy. Ka ny zavatra tena manahirana ny olona dia le hoe izy dia hirakavanana ary hirakavanana dia hoe laza izy io fa candidat ny vahoaka élu du peuple nefa ny raha ohatra ny tena fomba fijeriny ny akavanana hatramin'izay izy hoe libéral kokoa dia ny elita hoe izy no tena miaro fanana. Dia zao zany mahatonga azy misy hoe mitona vady le problème satria lasa izy milaza ireo zay pombazy ireo zay na propagande apio aidez-moi izy pour que la France s'en sorte zany hoe mazava mihitsy zany fa anaty crise mihitsy lalina dia lalina ny français sy ny européenne amin'izao fotoana izao ary tena tsara manao ny fitonana grika zay tadaviny zareo hiala amin'ny euro mihitsy azy ny isan'ambola mba hoe izy mety koa miala izy sa mbola ao anatiny sa ahoana sa tsy déclaré izy en faillite mihitsy izy folatsa ka hitanao zany za eo anatin'le totsika hoe fampelezan-kevitra ny hevitra mety mifandona fa kosa ny olona tsy zay ny lesy mahasoana aloha zany lesiny satria raha tonga zao tany amin'ny conférence izy nataony CRIF zany hoe ny confédération ny JUF zany any Frantsa dia tonga tao Andriamatoa Hollande tonga tao Andriamatoa Sarkozy ary mifanjatahana tsara ary ny resaka tsara fa rehefa ivelany amin'izay rehefa manao fampelezan-kevitra dia any mifandona ka raha manontany zao ireo zay mpandika français maninona moa tsy hoe projet contre projet no mampidina eo zany zao le Andriamatoa Sarkozy tsy afaka manao propagande hafa-tsony tsy afaka manao promesse tsony électorale tsony fa tsy maintsy zany mitanany totsika hoe lalana zay misorana ary mitana zay misorana dia zaho izy nisy crise teto zany mamoaka azy dia fidio fa tsy maintsy tapavoakako nareo ny Andriamatoa Hollande moa dia milaza indray eto amin'ilany hoe zahako dia hiala amin'ny traité européen le nataony Sarkozy satria hamoana amintsika français ary keo zany dia ny hoe akeo zany zay mpiverina la France ao anatina totsika hoe croissance économique tsy ny tena mamaky an'olona dia resaka chômage resaka hoe mombany hoe secours resaka hoe fahasalamana mitovy amin'ny aretina rehetra ihany zany misy ratany zany hoe mitsindro mivoaka ary indrindra dia ny hoe ahoana ny politika
momba ny tanora mba hoe aporobory zany any tsy ny tanora no tokony tsika fampandrosoana. Eo zany mino investissement amin'ny recherche, investissement amin'ny industrie, investissement amin'ny éducation. Ary zay zany no ataoko hoe hafa mihitsy zany ny ataontsika hoe rehefa nifitra no ampidiny dia mety isy fandrosoana. Verine toterantsika Frank Ramatson amin'ny herinandro no ifarana ny feim-potoana nomen'ny SADC mahakasika ny lalàna ny tokony andany iny ny lalàna ny famitsorakeloka aiza hoe isika zao Frank Ramatson ny faraparan'ny herinandro teo nisy any ny lahateny nataon'ny Premier Ministre Belgique ny amin'ny hoe tsy maintsy ampiarina sordalana zay misy mantsy la izy mahagaga le fihetsiky ny mpanao politika ihany, mahagaga ny fihetsiky le parlementaire ary mahagaga koa fihetsiky ny mpitondra sasany satria raha joiny ny zava-misy dia tohatra amin'ny nataon'ny mpanao politika kilalao ihany le ataontsika hoe fipotoana nomeny SADC. Ary hatramin'izao zany tsika ty zany fotoana faraparany tsy mila voatondro ny envie ifidy any lalàna famitsorakeloka ko parlementaire ny lalàna momban'ny CENI sy code électoral zany zao nefa vita ary tsy fantatra ino zany no mbola amin'ny ordre du jour rapitsa afaka apitso. Ny zavatra azo lazaina dia hoe nikabary tokoa ny Premier Ministre tany Mahajamba dia milaza izy hoe izaho juge ny ataontsika hoe ny Premier Ministre zay nitendren'ny tondrozotra ary tsy malala fa tsy ny tondrozotra ihany ary mbola nampiny hoe tsy misy olom-boafidy isika mpitondra amin'izao fotoana izao ka iambo isy olon-tena ny malagasy ao apolitaka tsisy ny tondrozotra no atao no ahetoantsika io izy tamin'izay mpitondra ka tokony arahantsika tsaka ny sandavo izay voasoratra fa tsy zay kasikasy politika no anjaka sy afampitararitro ka ny krizy lalina iainan'ny vahoaka zany hoe mampatsay zany sy mampanao politika mampatsay koa izy amin'ireo izay mpitondra izay miaraka aminy hoe tingy ny lalana tingy zany no ataontsika hoe le fiverena amin'ny ataontsika hoe miara-dalàna zany hoe misy fifidianana ary raharao satria tsy misy fifidianana ho azo atao raha tsisy ny ataontsika hoe ny ampesona ka eo zany no hoe nisy ataontsika hoe karazana ady-hevitra goavana satria betsaka ireo mpanao politika betsaka ireo izay ataontsika hoe fangasahana teto hoe tsy mety misy ny zanalana famitsorakeloka fobe zany amin'izao fotoana izao ka dia manao sy ampitarazoka nararaka zay no tiany ny Premier Ministre lazainy raha fa tsy anahaka an'io izy raha fa tsy mety io zavatra io dia tsy maintsy miverina amin'ny accord de Cotonou ihanytsika. Inona le fifanarahany Cotonou Frank Ramatson? Io tsy mijany hoe ny lazaina ny mpampanjakana zay ny accord de Cotonou article 25 izy to raha tsisy fako dia tsy mahazo satria anao tsena voasazy amin'ny accord de Cotonou dia tsy mahazo miditra na mifaninana amin'ny fifidianana zay misy eto amin'ny toerana zay misy ka ny feuille de route ihany no azy lana amin'ny accord de Cotonou ka io ny tokony jehan'ny ny filohan'ny tete zay mita tsara ny kany satria izy ohatrany malaza hoe tsy mety anao fifidiana tsy mety ary tsy vonona amin'izany tsika nge tsy ohatrany Angola sasatra ny tafitsika teo hoe nahasoratra ny filo 20 milliards de dollars tsy raha iny zany zay banque mondiale le CFMI sy zay ataontsika hoe bady zay mpamatsy vola mahazatra fa nazo an'izay vola zay izy dia manao ny politika fampandrosoana isika malagasy manantena volatra zay amin'ny finoa nefa nitsika le volatra amin'izao makazy sy makazy hoe tena vonona amintsika zany hoe le fino samba manao ataontsika hoe promesy fotsiny sika rehefa nanao fanisy ary ataontsika hoe orinasa mpanjakana zay tsy ndalo tao anaty course tao amin'ny Sénat natsangana participation d'État hoe MDC Malagasy Development Corporation miaraka amin'ny sinoa hoe anao zany financer projet eto Madagasikara zao zany tsy fantatra moa zany nakaiza le izy fa tamin'ny farany taonany folo sy roa arivo no fantatra fa mitsangana io zavatra io dia sao dia manantena an'izay ary hoe dia hoe tsy anaraka an'le tondrozotra satria eo manko no ataontsika hoe mandrivrevo ny mpitondra angano amin'izao fotoana izao manjary vola be misy dia mety ho azo eo mi-40 milliards de dollars manko ny eritreritry ny sasy anaty fitondra mety ho azo fa nefa mino fa tsy azo na ariary zay amin'izao fotoana izao fa dia tsy maintsy manaraka an'ity satria prochain zany misy io cyclone misy io ny ataontsika hoe ny trésor dia ataontsika foana maka vola amin'ny banque centrale foana da isambolana teo 30 milliards isambolana ndoavan-karama amin'ny fonctionnaire dikan'izany zany fa manana fahasahiarana ny fanjakana ara-bola amin'izao fotoana izao ary tsy niten'ny olona ny trésor koa na andiso amin'izany ka zay ohatra hitoko anao hoe zay ny tena ny Premier Ministre manarato ny sotra
verina ho azy io fanampiana zay hitanao zany fa nisy nanany fitokana an'le pont Majamba verina ho azy io zany nataontsika hoe ny aide budgétaire to ka tena vonona mihitsy ny fanjakana nanao zay vonona koa ro mpanao politika andany zay tokony olaniana araka nazay ny troika satria sika ny manaiky no hoe troika manao nataontsika hoe arbitre fa tsy ny SCC momba zay olana mipetraka eo amin'ny tonsoto fanaizana zany inge fa Franck Ramarson io ihany le fahavononan'ny fitondrana ao amin'ny fifidianana satria io zao ny senia efa sambanan'olotra ny olony avy ireo olafitra sy ny isa tokony amin'izao fotoan'izao eny zany nge mazava ho azy fa hoe mandeha ho azy fa nisy ko ihany ko le hoe lalàna mombany apaisement social zany hoe l'article 16 dia ro article pitsipitsy miaraka amin'izay no hoe nataontsika hoe fahafahan'ny radio misokatra fahafahan'ny olona libération ary koa fahafahan'ny reo mpitsompinena politika miverina eto Madagasikara zay zao zavatra hitako hoe ny lehibe anatin'izay fa tsy hoe de atao aloha lefa tsy kelikely dia rovina anao vatona amin'izany fa misy zavatra azo atao miaraka ihany ary tiako hoe zay no ataoko hoe mitoko misy ihany bonne foi eo amin'ny soi-disant am'lay hoe namosiny amitony sotro fa tsy atao io nisy kopôla zao miteny eoko zay le acte hoe mandeha rery unilatéralisme dia mangataka izy amin'ny premier ministre aisy ny andraikitro teny ko zao ny zareo ivelany teny ny ambassadeur frantsay retanao androany to amin'ny gazety malaza izy tao hoe meomany fahefana ny premier ministre izy mba anatanterana le tonzoto ka zay ny nambasain'ny olona hoe rehefa samy misy ny fahavonona tsisy ohatrany hoe mangidy inge ngamba manao ny zavatra io manao fampiarana azy fa ny fanarahana aloha dia zay no misy ao anatin'izay rehetrarehetra zay Franck Ramarson ohatrany tsisy miraharatsony le andavanandro ny mponina ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany inona no andrasan'ny vahoaka amin'izay fa zay ny ataoko anao arakaky le fomba fitondran'le olona nge hoe zany koa tsy midika tonjoto nataonao tsy misy zerena reo ataonao tsara fa betsaka zao reo aretina mifindra zay mianaka peste raha tsy teny fatsay momba ny sekoly betaka ny akizitsina momba ny toty ny vokatsy ny cyclone reo zay traminy anjera tsy maintsy milamboarana reo ihany ko zany momba ny hoe tsy anasa zany hoe reo zavatsy reo dia tokony isy politika irahana hoe fitsabonana io ary zay ilaina an'le hoe aide internationale ary ao anatiny anina tsara ao anatiny le ataontsika hoe affaire courante zay tokony atao fa tsy hoe andehanao énergie éolienne andehanao hôpitaly andeha vidy roplanina vaovao vidy roplanina vaovao no milazatolazany crédit bail io zao nzay ny mifantatra zay zao fa misy amin'ny volana avril Airbus A340 anankiray zany dia hoe ny zay raha ny Air Madagascar sy Air France zany ataontsika miara-mitatana amin'le ligne Paris Tanata aller-retour zany dia équipage Air France hitanao tsara zao zany fa zay no zany ny hoe akory voalohany le coûte cher anatin'le izy dia le Boeing zany A340 zany izy io ve le Boeing zay atao hoe zay hoe natao crédit bail dia mbola misy Boeing dia mbola misy anankiray ndraiky vol ray vol fandrony hoe raha ny Air France sy Air Mat fa Air Madagascar zay no ataontsika hoe anatin'ny ataontsika hoe ny équipage fanampitena ny Air Madagascar zany satria nahoana satria tsisy rentable amin'ny Air Madagascar mihitsy zany hoe na mividy ny toerana ary mividy ny dia lafo ary tsisy vokatsoa azo Madagascar zany ary faharomanako zany ko dia ny hoe Air Mauritius milaza fa ny filoany Airbus A330 ny azy fa tsy amidy ny A340 satria tsy économique mandany kérosène tsitra ary efa hoe tsy anatin'le teknôlojia ny olona mivarotra ny roplanina A340 isika ny mividiky zay ny ataoko hoe nefa ntsika anatin'ny tetezany mety hoe Madagascar ozy ny sasany vonasa fanjakana io amin'ny fanjakana io fa soa dimy io zany samporo ohatra amin'ny fanjakana zao zany ka tsy tokony hoe ribiribena amin'izany no vahoaka zao hoe zany dia aingitsaingitsy zany amin'izao fotoana zao fa aloha ho avy zay fanjakana ataontsika hoe tena voafidiny io dia aloha ho avy zay olona manana projet hoe ilaina sa tsy ilaina zay aloha sorananao Franck Ramarson teto amin'ity fandaranao isika andro anty ary misaotra anao simeza misaotra sy menotsika mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy
fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina